Fanafiana mitampiadina jiolahy telo izay nirongobasy nanafiky mpivarotra atao an-tsenany Anosibe izay tsy atehaky ny mpitandro ny filaminana taorian'izay fanafian'izy ireo izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay fanafiana izay niseho teny Anosibe no tena iompanan-tsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tratra indray madame tonton police voasambotra ny police pirenena PPA4 Antananarivo tamin'iny herinandro iny tao anaty taxi B 114 izy no tratra izay tsy nanome sarandalana kanefa tsy niambahamba nitaky famerim-bola 10,000 ariary. Ny iray taxi B tonga dia niteny azy fa tsy nanome fray izany ianao izy raha teo efa fantatry olona ka nialamaina ny farany. Nametraka fitoriana azy ny resevera no ny tao ambirony polisy dia mody adala izy ary tsy mahalala ny mombamomba azy. Midika izany fa efa tratra lalandrinina ity ramatoa ity na dia efa matetika tratra aza izy amin'ity resaka fisolokiana ataony amin'ireo resevera sy ny bus ao Antananarivo renivohitra ity. Grand pavoa mahajanga indray lehilahy antitra 77 taona nisy namono voasambotry ny zandary ny tompon'antoka tamin'izany tamin'ny fomba fianao-bibiana vely fibarana tamin'ny lohany sy ny vatany no namono ny tirangahy amin'ny sary ity ilay lahy antitra 77 taona izay mpampiasa ny vadiny ny 24 aogositra 2024 teo tao amin'ny trano fonenany ilay mpampiasa ihany teny amin'ny Grand Pavoa Fokotany Amorovy. Famonoana ny natao vokatry ny fahasarotam-piaro tamin'ny vadiny moa no nahatonga an'ity famonoana ity. Teratany Komoriana mizaka ny zom-pirenena malagasy ho maty izay novonoiny io 77 taona ny lehilahy. Efa vita moa ny fanadihadiana nataon'ny gendarmerie am-pirenena teo anivon'ny brigady aéroport Amorovy ka natolotra ny fampanaovana ity nahavita namono olona tamin'ny fomba fianao-bibiana ity taorian'ny fahatratrarana azy izay. Midika izany fa ny asarotam-piaro diso tafahoatra no nahatonga an'ity ranamana ity nanao foana ka tsy nahafehy-tena intsony ka lasa namono olona noho izay asarotam-piaro izay. Ka ny hafatra mba tony ihany ny fo ary jereo tsara ny zava-misy ary mahaiza mandinika tsara fa tsy sanatria akory baikony fotezitra fa ny fotezitra tsy nanandrariny ka mety hahatonga anao hanaonao foana tahaka ny nataon'ity ranamana ity ka any am-ponjany hafarany. Nanendakolona tao anaty taxi be nandalo teo amin'ny Rasalama ity zazalahy kely izay 20 taona ity. Ny polisy pirenena moa niditra an-tsehatra avy hatrany vao nahita ny nafitsony tsy atehaka izy ary mbola teny amin'ny soamantsara ny findain'olona izay nalainy nefa raha ny hita amin'ny sary dia tena mbola tanora kely ity naovandoza ity nefa dia efa misehatra amin'izay asa ratsy amin'ny fanendahan'olona izay. Tany mandry tsara indray sana no anaran'io amin'ny sary io maty no velesiny tamin'ny fanoto Irasoa izay tao Andongoza commune Antanandava distrikany mandry tsara. Ny antony nandeha nividy fotsim-bary ny zanany ka nisy very. Nofialan-drasoa io zanaky sana io noho izany sady mbola narian-drasoa tamin'ny fotaka indray ilay fotsim-bary izay no ny famalian'izy roa izay samy lehibe no zerany sana tamin'ny fanoto ny lohan-drasoa ka tsy nahatsiaro tena. Nanao niezaka ny mpitsabo saingy maty Irasoa taorian'izay no samborin'ny polisy pirenena isana noho izay famonon'olona izay nataon'izay na dia ninina na tsy ninina rehefa namono olona dia namono olona foana ary voasazy izay tratra mamono olona izay ary mampigadra izany famonon'olona izany. Loza famovezana indray izay niseho teny ambanin'ny lycée Ambohitra Atrimo. Taxi B mampitohy alakamisy sy vasakosy maro ireo naratra voatsindrin'ny fiara ireo olona tsotra nanatry maso ihany noho ny fanometanana namonjy sy nitatitra azy ireo tany amin'ny hopitaly.
mety ho vokatry ny fandehanana mafy ihany koa no nahatonga anyity taxi be izay mampitohy ny alakamisy vasakosy ity no tratra ny lozam-pimovizana tahaka an'izao. Fanafiana amin'ny tampiadiana indray tokantrano iray no nitafian'ny Jolay ny rongobasy ny alatsanainy foa talata lasa teo iny teny Ilaviteny. Tavatsoaka ireo telo mianaka izay tompotrano entana marobe no lasan'ireo Jolay izay nanaram-pody tanteraka izay mahalala ireo Jolay ireo iangaviana hampandre ny mpitandro ny filaminana satria tratra sara moa izy ireo tao anatin'ny caméra de surveillance tamin'ilay trano izay notafian'izy ireo zay. Vola sandoka dolara indray izay mitotaly $1 sarony zandary tamina tovolahy iray tany Mahajanga tany tamin'iny herinandro iny. Avy Antananarivo ny tovolahy no nivantana tamina trano fandraisam-bahiny iray tao Mahabibo niaraka tamin'ny namany moa ity tovolahy ity. Teo ampitadiavana toerana ahafahana manakalo $1 ho ariary izy ireo nitratehaky ny zandary izay miketrika fa tsy tafa niketrika izay nokasain'izy ireo atao. Midika izany fa efa tena miha mihitatra ary miha mahazo vahana hatrany ity tambazotrana fanaovana vola sandoka ity satria tsy nijanona amin'ny vola gasy intsony ireo mpanao vola sandoka fa efa manao an'izay vola sandoka vahiny izay izy ireo amin'izao fotoana izao mba ahafahan'izy ireo mahazo tombony be amin'ity resaka vola sandoka izay ao ataon'izy ireo ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay fanafian'ny Jolay 3 izay nirongobasy nanafika ampivarotra tao an-tsenany Anosibe. Ny fandrimbona ny fokon'olona sy ny fikambanan'ny sécurité Anosibe tsena anatiny ka voasambotra ny roa lahy. Tafaporitsika kosa ny iray izay mpiasa taloha tao ihany izay tao amin'ny fivarotana izay nitafian'izy ireo tao ihany. Izy no nanome ny vaovao an'ireo namany hoe misy vola ao. Niaka ny antso vonjy ilay voatafika izay no nanaitra ny vahoaka tao an-tsena. Tafiditra tao anatin'ny tsena mihitsy ireo olon-dratsy ireo. Ny ray hina ny olona sy ny mpiambina F7 nisambotra sy nanolotra ireo roa lahy ireo ny mpitandro ny filaminana. Midika izany fa tsy nahomby nitetika izay nataon'izy ireo tamin'izay fikasana hanafika izay nataon'izy ireo zay ary mbola karohana fatratra ilay izay tafaporitsaka izay voalaza hoe mpiasa tao amin'io tranombarotra io ihany amin'izao fotoana izao. Midika izany fa efa tsy misy olona azo itikisana intsony ary mailmailo ihany amin'ireny olona izay miasa aminao ireny fa mety ihany no ho lasa fahavalonao na ihany koa ireny ihany no hanome vaovao an'ireo Jolay izay mpanao fanafihana ka ho tonga hanafika anao izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino finy milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.